Ampikafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy nitsidiana ny tokantranonao amin'ity alahady hariva ity ao anatin'ny fandarana mahery ao amin'ny fahitalavitra madevenao fa tsy diso akory fandarana mahery izay mitinana anao vaovao misongadina teo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindrandrindra fa tamin'ity faran'ny herinandro ity ho anao izay tsy naharaka izany hetsika ara-panatanjahantena izany hoentsika manomboka hatrany fandarana ary amin'ity hariva ity dia eo amin'ny sehatra ny baolina kitra dia any Ghana any amin'izao fotoan'izao ny masony mpankafy baolina kitra malagasy satria dia lasa nanafika any Ghana ny ekipa tompony amboara malagasy ny Fossa Junior FC zany amin'izao fotoana iresantsika izao dia rainoray ny isa any amin'ny Agieman Badou Stadium izay fandonan'ny ekipa ny Fossa Junior FC avy eto Madagasikara sy ny Aduana Stars avy any Ghana lalao izay tafiditra amin'ny ampavalindalana bisy amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny CAF na koa hoe dingana fahatelo farany mialohan'ny hidirana amin'ny fifanitsanana isam-bondrona isika malagasy no napiditra ny baolina voalohany teo minitra faefatra nanasala nisa kosa ny tompotany teo minitra favalo raha tomoka misy ny fivoaran'izany vokatra izany dia homenanao eto ihany ao anatin'ity fandarana mahery ity fa hiverina eto tanindrazantsika ao anatin'izay sehatra ny baolina kitra izay ihany eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga Sokajy diviziona voalohany no tiana resahana amin'izay niditra tamin'ny andro fafolo tamin'ity farany herinandro ity tokoa mantsy izay fifaninanana ho an'ny Sokajy diviziona voalohany eto Analamanga izay nanamarika izay andro fafolo izay ny fiainan'ny elanelanisa eo amin'ny ekipa voalohany sy faharoa amin'ity fifaninanana ity satria dia isa tokana sisa no manasaraka ny ekipa ny AS Adema izay mitana ny larana voalohany Vonjomaika sy ny LGK Plus izay mitana ny larana faharoa satria voatanan'ny Knapsa Sport tana Hady Sahala rainoray ny ekipa ny AS Adema raha nandresy rono ohatra ny Kospen kosa ny LGK Plus. Isa ray sisa no manasaraka ny ekipa ny AS Adema sy ny LGK Plus amin'ny filarana Vonjomaika amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra Sokajy diviziona voalohany. Niakatra roa amby roapolo tokoa mantsy nisan'ny LGK Plus taoriny ny fandresena tamin'ny sarono ohatra azony nanoloana ny ekipa ny Kospen ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianja Mahamasina nandritra ny andro fahafolo ny fifaninanana. Tetsakilan'izay dia voatanan'ny ekipan'ny Knapsa Sport tana Hady Sahala rainoray ny ekipan'ny AS Adema tany Karion izany hoe mbola mitana ny larana voalohany ihany aloha ny ekipan'ny Serana-piaramanidina manana isa 13. Endrika famaranana foana noho izany ny fifandonany reto ekipa roa voalohany reto mandritra ny andro fa 12 atao any Karion alarobia ho avy izao sy ny andro fa 12 atao eny amin'ny kianja Mahamasina ny farany herinandro manaraka iny. Ny aloha izay teny amin'ny kianja Mahamasina ihany dia resin'ny Fossa Junior FC tana tamin'ny isa rono iray ny ekipan'ny Tana Formation.
toy izao kosa ireo vokatra hafa tany Karian. Ny Mama FC nandresy ny Iosika Foot tamin'ny isa tokana Rainwatch, ny Kosfa nanamontsana ny Mi20 FC tamin'ny isa 4-0. Taorian'iny andro fahafolo iny dia niakatra eo amin'ny larana fahatelo ny Fosa Junior FC Tana, raha nivarina larana fahaefatra kosa ny Iosika Foot.